Mahakasika kosa ny fiainandreo atoko politika eto amin'ny firenena dia tsy nisy ny solombavambahoaka Mapara 2 niverina ao anatin'ny Mapara miarady amin'ny Andry Rajoelina hoy ny solombavambahoaka Raza Tondraha. Nambarany fa nanamafy ny fiarovateny eo anivon'ny HCC ny député 7 voakasiky ny fitoriana napetraky ny Mapara tary ny solombavambahoaka Christine Razanamahasoa teo jerentsika ary ny fanazavana. Nazona lazana manoloana ny resaka déchéance milaza moa zareo avy amin'ny ambotofona fa hoe misy ny député niverina tany amin'ny zareo lazaina eto ho rentany ho rendanto fa mbola tsy nisy zany député niverina zany amin'ny zareo any fa zay ny groupe parlementaire tarihiko zao Mapara 2 dia mbola complet zany zahay hatreto mbola zay koa namako amin'ny Mapara 3 tsy mbola nisy niverina zany reo député reo any amin'ny zareo any fa ahoana ny le vahoaka zany fa hanandalitra ohatran'izany ahoana le vahoaka andaingana fa ho fatapirenena fa mbola tsy nisy niverina zany zahay fa mbola ao mipetraka ao Mapara 2 sy Mapara 3 hatreto efa déposé tany amin'ny HCC moa zany le izy déposé tany amin'ny HCC le izy satria napetraka le mémoire de défense zay mémoire de défense zay moa zany anisan'ny procédure moa zany izy io satria tsy maintsy misy ny fiarovantena mahakasika ny fananovana le déchéance fa zany pitsopitsony déchéance zany raha ohatra ka ho hazavaina eto ny zavatra azonay ambara le grosso modo fotsiny zany nazonay ambara de hoe tsy mahavoafenofepetra zany izy hanao déchéance anay nefa na dia milazany zany aza zahay eto dia ny HCC ny tompo teny farany anio zavatra io